Hiatrika ny taona 2024 avokoa ny rehetra. Androany no andro alatsinainy voalohany ao anatin'izany taona izany. Miditra mianatra ihany koa ireo mpianatra. Ireo sendranay moa dia milaza avokoa fa tena mafy ny taona lasa 2024 iny. Tamin'ny taona 2024 aloha izany ohatran'ny mafimafy ihany satria ny eto amin'ilay vidim-piainana izany sarosarotra na hoe vidim-bary ara ny sarosarotra ihany ilay izy. Ny karama moa izany tsy misy. Atao ihany koa ireo natsapa fa me mafy ny fiainana. Fiainana moa misombotra foana fa tsy hoe midina koa. Dia araka hoe misombotra anazy izay dia mafy ny fiainana, mialatsy ny izany. Ary samy manana ny tanjona amin'ny ity taona 2024 ity moa ny rehetra. Amin'ity taona 2025 ity mieritseritra mivoatra kokoa amin'ny sehatry ny fanjarahana ity zany. Orinasa kely zany. Izany hoe misy eo amin'ny telo izy zany dia mety hoe ampitomboana 10 indray ohatra ampitomboana zany. Ny tanjona amin'ilay 2025 izany dia hoe aleo aloha izany hoe 8 eo izany ny 8 eo alongany izany hoe maniry ianao izany mba hanana zavatra misongadina. Mba misy zavatra misongadina izany anananao. Hitako hoe tanjona ny 2025 ngambany a. Iny manarina ny rehetrarehetra lesy fahita tamin'iny dia ezaka misafisafica amin'ny fiainana manaraka. Izahay eto amin'ny Le Cœur et la Voix de Madagascar dia mirary taona ho feno fahombiazana ho antsika rehetra.